fanatry anao eto zay. Efa teto ianao tamin'ny maraina fa mino koa Jesosy fa amin'izao arivo zao a. Mbola mahery vaika amin'ny fanatry anao, manaja anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay ary Andriamanitra mahery. Eto zany fanatry anao zany androany. Tsy jerijery fotsiny anay eto ianao, fa anao asa magaka amin'ny tsirairay avy tsy akanavaka. Nizaniza mangetaita anao fony manontolo Jesosy a. Dia tena hitanao marina, ahitanao hiasa marina eo amin'ny fiainanay zay Jesosy androany. Fa ny amasinao, raisiny toeranao androany, raisiny toeran'Andriamanitra mahery, feno voninahitra, feno falebiazana zay atolotra eo anao Jesosy eo. Ianao rery ihany no teraina eto. Tsy dera olona zay, tsy dera nizaniza zay, afa-tsy ny anaranao irery andry Andriamanitra eo. Mandrianao sy ny fanatry zay, mahery vaika amin'ny fanatry anao amin'izao fotoana izao. Miasa eto amin'ity toerana ity, mikasika ny sambatan'olona tonga eto amin'ity toerana ity. Nizaniza tonga eto androany a, tsy misy miala-mainana ny ray ary, fa tena andravy aminao. Raha mitondra eta mavesatra izy Jesosy a, ianao ny amin'ny fitsarana azy. Raha mitondra aretina izy tonga eto a, ianao ny amin'ny fanasitrana ho anazy. Satria dia Andriamanitra lehibe tokoa ny Andriamanitra ivavanay, satria dia Andriamanitra lehibe tokoa ny Andriamanitra tompona eto. Misaotra raha eo, misaotra Jesosy, misaotra fany amasinao. Alleluia, amen. Alleluia. Tena faly ve anao tonga eto androany? Jesosy ihany koa faly be mahita anao tonga eto. Ary raha nompo antompo etsika androany dia andao hifantoka bebe kokoa. Anindraindra ny fahalebiazan'Andriamanitra fotsiny izao sy anao tonga eto. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mety miseho amin'ny fiainanao ao anatin'ny olana ve anao. Mety amin'ny tenanao tena goavana be ty olana ity, fa izao tsy goavana io, fa ilay Andriamanitra topontsika eto ny tena goavana. Mety marary anatin'ny hirifiry ianao a, ilay Andriamanitra topontsika eto ny tena lehibe. Lehibe ny Andriamanitra izay topontsika eto, mahavita izay zavatra rehetra olana miseho amin'ny fiainanao izy. Raha mino ianao dia tena ho tanteraka aminao tokoa izany a, fa tena mahavita azy ilay Andriamantsika. Tiako raha teneninao mihitsy ny eo akaikinao a, mahavita azy ilay Andriamantsika satria lehibe izy hoe. Mino an'izany ve ianao androany? Raha mino ianao dia andao ity tanana mafy be ho an'ilay Andriamanitra lehibe, mafy antsika ho an'i Jesosy. Asihorakoraka mafy be ho amin'ny fanamasina.
tena resy lahatra an'izany ve ianao fa tena mahery ny Andriamanitra tokotsika. Tena resy lahatra ve ianao fa tena mahavita azy ny Andriamanitra tokotsika. Dia androany izao sy ianao dia mbola hifantoka bebe kokoa. Mbola anindraindra an'izany fahalehibeazan'Andriamanitra izany. Mbola efa niteneniko tamboalohany hoe tena lehibe Andriamanitra. Tena magaga ilay Andriamanitra tokotsika. Tsy haiko hoe azonao an-tsaina ve izany fahalehibeazan'Andriamanitra izany. Fa rehefa tsapantsika hoe lehibe Andriamanitra dia tsapantsika hoe tsy misy dika ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika io. Tsy misy dika ireo olana miseho amin'ny fiainantsika io satria tena lehibe tokoa ny Andriamanitra tokotsika. Raha azonao atao manakipo ny masonofinao androany dia akipio izany. Dia andaontsika ilaza ny fahalehibeazan'Andriamanitra hoe tena tsy misy lehibe ankoatranao Andriamanitra. Tononom-bavanao izany androany fa tena lehibe ny Andriamanitra tokotsika. Tena lehibe ilay Andriamanitra hivafantsika. Ny fahafatesana aza resany maika fa ireo zavatra miseho amin'ny fiainantsika vitany mandamina ny fiainantsika. Vitany mamonjy anao amin'ny ady atrehanao io satria tena lehibe izy. Izany androany ataovy mameno fonao hoe tena lehibe tokoa ilay Andriamanitra tompoko. Ataovy tena mameno anatin'ny fanahinao androany fa tena manompo Andriamanitra velona sy mahery ianao. Ataovy mipololoatra am-bavanao izany androany fa tena magaga Andriamanitra. Tena mahery Andriamanitra. Any ataony zavatra rehetrarehetra. Izany Andriamanitra. Izany ilay Andriamanitra tompoko. Andriamanitra mpanao fahagagana. Andriamanitra mahay manao zavatra rehetrarehetra. Ninina miseho amin'ny fiainanay. Ianao irery ihany. Ianao irery ihany mahavita ny zavatra rehetra Jesosy. Tsy laza androany afa tsy ny hoe lehibe ny Andriamanitra ay. Tsy laza afa-tsy ny hoe magaga ny Andriamanitra ay. Tsy laza androany afa-tsy ny hoe tena Andriamanitra mifahagagana tokoa ianao Jesosy. Mino an'izany resy lahatra an'izany fanahiko atanao
Tosikazany toerasika moramora tazomy aminy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Eto ny fanatrian'le Andriamanitra ivavahantsika. Ny fahasarany tsy omen'ny hafa fa omen'ny olona mangetaheta mitady azy. Rasapanao fa eto tokoa Andriamanitra. Tendahona vaofanolora tena eo anatrian'ny ray androany.
satria mahatahiry an'izay atolotra azy Andriamanitra. Ka izay rehetra atolotra ho azy androany dia ho tehirizina. Manomboka asan'rato ny feonao. Lehibe anao Andriamanitra. Midiny eto amin'ity toerana ity mivoninahitra sy ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ndrezany fahasaranao. Fa na dia mpanota sy mendrika aza izahay, dia nasanganao tamin'ny fananganan-janaka tamin'ny alalan'i Jesosy. Sy mendrika na dia hanonona ny anaranao aza izahay, fa noho ny amin'ny famindram-ponao dia mahita fifaliana ny amin'ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity. Lehibe anao Andriamanitra. Rehetra izay manolotra ny tenana eo am-pelantanana, manolotra ny fiainana eo am-pelantanana. Raha izao am-pelantananao no avinay, raha izao am-pelantananao no toy ny tantaram-piainanay Andriamanitra. Sy vitanay ny momba anay raha tsy eo ianao. Ianao mahita ny etaetapony tsirairay avy fanahy masina. Zay tena mitady anao androany dia hitanao tokoa. Sandrato ihany ny vavakao aza manaiky raha sy mahasapakasoka avy amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Aoka sy misy ny olona maty antoka tonga eto ihany ianao dia sy nifandray amin'Andriamanitra. Hivavaka ny antom-bitsika eto, hiresaka amin'ilay Andriamanitsika ny antom-bitsika eto androandro. Kasiwa Tumbo, kasiwa Jesús. Rebe o shekere bama kadas kribus. Rebe bebe bo 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 bo. Rebe baba baba bebe bebe bo 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 bo. Ore bo shekere bama kadas kribus. Hallelujah, lebe na Andriamanitra. Stakatra ny sainay ny fahasaranao sy ny fahalebiazana. Manomboka ho ento eo amin'ny adinao sy ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Manomboka ho ento eo amin'ny etaetaponao. Manomboka ento eo amin'ny fanirinao. Araroty ity ora sy fotoana ity a. Jesosy ianao no mahita ny etaetapony tsirairay avy. Ianao no mahita ny faniriany tsirairay avy to. Ao ny marary mitady fanasitranana Jesosy. Ao ny manana olana mitady vahaolana. Ny fantako sy azoko antoka dia eto ianao. Mahita ny etaetany tsirairay avy. Tsisy miala mahena izay rehetra tonga eto androandro. Satria eto ny fanatrehanao mahagaga.
Aza reraka mitondra mambavaka ny tenanao a. Aza reraka ihany koa mitondra mambavaka ny ankohonanao. Atao vitan'Andriamanitra fa olona manana finoana isika. Manomboka angatao ny rahan'i Jesosy hameno anao. Angatao ny rahan'i Jesosy ho fiarovana ho anao. Angatao ny rahan'i Jesosy ho fiarovana ny eo amin'ny tokantrano misy anao. Jesosy, ilainay ny rahanao izay rasy ritra mandrakaketry. Rakofy amin'izany raha zany izahay, fiarovana anay zany. Benao Andriamanitra sy zavatra sy hainao atao. Zay rehetra no entinay teo anatrehanao dia fantatray fa misy valiny avy aminao zany. Izano toanao Tumpo Warinausa Jesus Yamina Izano tuanao Tumpo Jetuiza Anajashana Hasan
asika an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Tovy alléluia n'olona voky. Alléluia. Fiadanana ane ho anao. Amen. Amalvavaka anao Andriamanitra. Miarahaba mpanaraka mifandarana ihany koa any amin'ny toerana misy asika tsirairay avy. Ny fiadanan'ny tompo ane ho asika tsirairay avy. Za mino fa eto amin'ity toerana ity misy fagagana ho ataon'Andriamanitra. Rehefa anao ihany fagagana ihany Andriamanitra dia ho anao zany. Amen. Alléluia. Resy lahatra any amin'ny fahasaran'Andriamanitra fa ny firay sasaina dia mitondra fahombiazana. Amen. Zaho zao mandinika ny reto zava-maneno reto zavatra samy hafa. Gitara hafa, clavier hafa, batterie hafa. Fa raha misy anankiray amin'ireo no miteny hoe ataovy ianareo fa za sy anaraka ny ataonareo dia mikorotana ambony ambanin'ny mozika. Tsy marina zany. Olombelona ve reo? Ny mitendry azy ny olona. Zava-maneno aza mahay miray saina ary mahatateraka programa tsara. Raha olona ve miray saina sy tafavoaka sika reo olona. Zay rehefa kely eny eo akaikinao dia aza miteny fa jerena fotsiny. Io ny akaikinao androandry. Amen. Manana olana izy io misy ady hoentiny eto. Dia nefa natambatra n'Andriamanitra ho iray isika. Dao mba hifampivavaka fotoana fohy. Amen. Ny tonom-bavaka ataonao ho azy dia tondra fahombiazana ho azy. Sasy tianao ve ny hivavaka ho azy? Andriamanitra mahita fa rehefa miray saintsika dia mahomby. Amen. Dao asika tonga dia hivavaka fohy zay petraky ny tompo ao anatinao any olona akaikinao io dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy fahampahomby azy Andriamanitra. Vavaka sika tompoko. Raha io te aneo firay sasaina eto anatrehanao izahay. Fantako Andriamanitra fa ireto olona ireto dia manana zavatra tiana hoentina eo anatrehanao. Indraindray sy voatoany ny vavanay ny fanirinay. Jesosy. Kasio izy. Valio vavaka izy. Asa hoy fa Andriamanitra mihay ny vavaka ianao. Amin'ny alalan'ny vavaka sandratro azy dia ho isy valim-bavaka amin'ny fiainany. Ny mpanaraka amin'ny fandaharana hoentina iamam-bavaka androandry. Anio ny fotoana maliana vavaka azy amin'ny hoady atrehan'io. Amin'ny olana misy eo amin'ny fiainany io. Vangio ny vahoakanao Andriamanitra. Hampandresy azy amin'ny ady atrehany ianao. Hampandresy azy amin'ny olana atrehany ianao. Satria fantako fa ao anatin'ny firay sasaina dia misy zava-mahagaga. Ao anatin'ny firay sasaina dia misy valim-bavaka. Sy resy zany zay. Satria miaraka aminao ilay Andriamanitra mampandresy. Ary ny valim-bavakay dia azonay amin'ny alalan'izao vavaka. Firay sasaina asehona eto amin'ity toerana ity zao. Sotra fa namasina fa manomba eto amin'ity toerana ity ny herinao. Maro ny andray valim-bavaka satria mampiseho firay sasaina izahay. Sotra tompo. Sotra fa namasina. Averina aminao ny voninahitra satria anao taloha zany ary anao mandrakizay. Zay sy voatoany ny vavanay nefa fantatrao fa mahasoa sy mahasara ny fiainany tsirairay avy. Ianao no hatateraka izany amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra ranao hoe amen. Alleluia. Ho tanteran'ny tompo ane aza tonom-bavaka nasandratrao teo dia ho fifalianao anao ny fahombiazana eo akaikinao io. Amen. Misy fitsorona vavolombelona amin'ny herinandro. Ianao no tadiaviny satria hiteny aminao izy hoe azoko ny ahy. Amen. Hitra mifandarana manaraka moa isika satria ny fotoana sy azo ivalaparana tondra ny fanatitra isika zao. Matetika teneniko rehefa amin'ny fotoana ny fanatitra oka ny fahazazana ara-panahy. Ahoana? Ny zaza ara-panahy no entanina lava amin'ny fanatitra.
fa ny olona mahatakatra ny amin'ny fanimpony dia sy tokony hoentanina mifanatitra izany tsony izy satria misy secret mifanatitra. Misy inona hoe mifanatitra? Secret io. Fanangananao ny altaranao io satria ny altara tsy maintsy anaterana fanatitra. Ny fahavalo kivy raha vao manatitra fanatitra ny olona mahatakatra satria resy ny fahavalo rehefa misandratra ny fanatitry ny olona mahatakatra ny ara-panahy. Noho izany rehefa hitondra fanatitra androany dia azo atao fombafomba sy fahazarana fa eseo indray ny ara-panahy hoe ty aho hitondra fanatitra amin'ny altarako, eto amin'ny altarako ny andraisako valim-bavaka. Amen. Ka rehefa mitondra ny fanatitra ao ianao dia manomboka ray sahady ny fandresena, ray sahady ny vahaolana. Tenin'Andriamanitra ihany koa moa no mampianatra asika ny secret ny fitahiana dia fanomezana. Amen. Mary ny olona malay manome dia tena tanteraka tokoa ny tenin'Andriamanitra. Tonga maninona ihany ny olona mahihatra? Tonga malahelo sy vavolombelona fanimpony. Ny olona piditra amin'ny roa zany raha ngasa izy tononona malahelo, tononona amin'ny tafavoaka ianao. Amen. Noho izany tondra mifanatitra isika ho an'izay mbola sy nahatonga ny ampafolo-karena dia tiany loana isika manatitra azy araka ny mazatra sy adinosika ny manoana ny fandaharana izay ataosika ny amin'ny fahita lavitra. Indray izy io adino sy hoe ianao ny tsy teanao fa fanadinoana misy amin'ny olombelona. Aza adinoana ny manoana ny fandaharasika amin'ny fahita lavitra hoentiny ety anoloana, fanatitra tsotra kosa dia ho tatazana eny am-pitoerana. Asangano ny tanan'izay mbola sy nahazo envelopy rak debe. Sangano ambony be fa sy mamena zany fa izara asika. Ho an'ny mpizara envelopy mbola misy maromaro izy ireo. Noho izany ny omana rehefa aveo efa aorian'ny fanatitra izany tompoko. Ao anatin'ny fiderana trano isika no manatanteraka ny fanatitra. Tonga dia misangana ny mpanatitra ny ampafolo-karena izany. Look at all my best,
Alléluia. Alléluia. Le alléluia nao indraindray ohatrany tsy ampikaraza andry. Alléluia. Alléluia. Dahoana kipo masony nofo io mana mifandrenesana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Omandray ny fonao dia manomboka sainsainy hoe inona ny teny omen'Andriamanitra andro andry. Satria sambatra ny mangetaheta izy no fokisa. Kipio masony nofo manana etaeta hoe inona ny teny omen'ny Tompo andro andry. Dahoana hivavaka ho entom-bavaka ny fonao mba ho tany lona ka ny rino ny tenin'Andriamanitra ka sy andalo fotsiny ny teny fa tena teny tonga voa hamoa ao anaty ka sy miverina raha sy matateraka ny iraka izay nanirana azy zany. Tompo ny foko tany lona ka ny rino ny teninao ka sy miverina aminao ny teny raha sy mamokatra. Mangetaheta ny tenenanao indray aho sy zarery ihany fa ny olona efa natolotra ao ien'ny feonao dia ho isan'ny olona pakato satria ny mpieny sy makato Tompo dia mamita tena fa izay makato ny teninao kosa dia hitondra fiainanao azy zany. Zany no ny ranao hitondra ny hafatra feno aho fenao no miseho tsy misy zavatra haiko eto fa rainao no miteny dia hitondra fiainana ho an'ny olona zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Tahoasika nokatra ny fahita lavitra na ny baiboly na ny telefona izay ny tanana na tonga dia eny amin'ny écran. Korintianina voalohany toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 17 sy ny 19. Zafady Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko 7 ny andininy 17 sy ny 19. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahin'ny Tompo no itoerany fahafahana. 19. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava sy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahany. Averiko le andininy 19. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava sy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra. Mijery inona hono tsika? Voninahitry ny Tompo ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra. Hahazo endrika inona? Voninahitry ny Tompo. Avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahany. Amen. Amen. Iseho aminao ane ny voninahitra Andriamanitra. Ho hita eo aminao ane ny voninahitra Andriamanitra. Amin'ny voalohany dia tahaka mijery amin'ny fitaratra. Raha mijery fitaratra ianao dia iza ny hitanao eo? Misy olona zay ny vavako matahotra mijery fitaratra. Tsy tiako asina fitaratra mihitsy ao an-trano. Fa maninona ranabavy? Menatra ninona izy? Menatra ni? Teneny kely eo kekaza menatra ny tenanao zany a. Tsara ianao io. Amen. Sorako ny Tompo fa mahafinaritra any Alahady hariva ary raha sitraky ny foko dia Alahady hariva foana. Alléluia.
satria mba afaka mianatra isika sasany ve ny voninahitra Andriamanitra dia tsy maintsy ho hita amin'ny olona manompo azy. Ianao zany raha voalaza eto ny voninahitry ny tompo dia tahaka ny amin'ny fitaratra. Rehefa nijery fitaratra omaly dia mbola nijery ato amin'ny maraina ohatran'izany hitako. Dia lasa naka album. Tena zavy io. Dia ao aminay misy album mbola tamin'ny 1900 ozy ny zanako. Ka zay teraka tamin'ny 1900. Nisy mifaninana taona tamiko tasy zanako 5 taona aho a. Rehefa nijereko ny sariko tany aloha dia noentiko teo amin'ny fitaratra. Tena nisy fiovana. Fa zay ihany io a. Fantatrareo ve le fiovana? Za mbola sy nanana an'i Jesosy re olona raha ihany ny akanjoko a. Fa za sy menatra. Fa rehefa nanana an'i Jesosy a, efa kely misy armoara ray mitokana ho ao. Ny fantako sy Jesosy nividy azy fa mivadiko. Fa raha sy avy amin'ny Jesosy ny fahendrena tsy nahazo lamba. Alleluia. Tsy maintsy miovy ianao. Tsy maintsy maninona ianao. Rehefa mijery fitaratra ny olona, iza no hitany eo? Izy ihany. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa isika kosa mitava sy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny iza ny hitanao fitaratra ao? Ho hitanao ny fiovanao. Ho sapanao ny fiovanao. Tsy maintsy miovy ianao. Tsy mety aminao no mijanona amin'ny toerana misy anao androany io ka. Sainao ve fa te hijanona? Tena entiko tompo misy miteny matahotra. Mila miova isika. Amen. Zay te ova ndao dia tanana mafo an'i Jesosy. Ndray makaleo ny mijanona amin'ny toerana anankiray. Makaleo. Tery andoaly tery nisy nijery valina examen tsy afaka. Fa horimbe. Mijery ny tsy afaka ny ela noho ny mijery ny verina. Verina. O raha misy mbola sy vita vena anao fa mba hiditra indray zay. Oka aloha ialanenina. Ho rasy izy io. Tsy niovy izy io. Efa manomboka tonga amin'ny teny hoe alanenina izy io. Mahafinaritra raha angamba mahita zanak'Andriamanitra. Tena miovy ianao ka. Amen. Eto ny tompo voninahitra ny resaka. Satria izao ny nambarana, indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Efa misy voninahitry ny tompo aminao io. Fa mbola misy voninahitry ny tompo tsara lavitra. Tsy maintsy asehon'ny olona mihina. Tsy maintsy iainan'ny olona mihina. Amen. Sainao ve efa afa-po efa mivavaka rangafa aoka zao ny ah. Ndao rangaha mbola hikaroka amin'ny voninahitra tsara lavitra. Amen. Ndao mbola tena hanompo tsara lavitra. Fa mbola misy zavatra tsara lavitra azo omenanao. Amen. Ny point de départ ao sy point d'arrivée zany. Ianao vao iainga efa tonga io mitovy ihany io. Ny fiaingana sy fiafarana. Ndao mba handray hoe point de départ ty androany ty. Fa ho tsara lavitra no hitanao fa kelikely ao. Amen. Miainga sika zao. Fa fa kelikely ao dia hita fiafarana tsara lavitra. Amen.
ny voninahitra Andriamanitra eto izy dia miteny hoe voninahitra ho amin'ny voninahitra nandiniky lalana io dia niezaka nanakatra an'izay mba kely takatro sy natakatra dia ny fanahy masina nangatahako saorako ny fanahy masina fa ny fanahy masina sy mba lany fampianarana dia zao nambarany ny voninahitra Andriamanitra ne dia tahaka ny zavatra hita eny rehetra eny ihany saingy ny alehibeny sy mitovy any amin'ny teny hebreo sy teny latinina dia miavaka be ny azy ny famaritany ny voninahitra Andriamanitra fa miteny gasy amin'ny boriborina hoe voninahitra satria sy ampianatra be azy fa kirokely fotsiny misy an'le teny hoe doksa misy an'le teny hoe inona izy teo kaboty misy an'le teny hoe sekina matetika ensika amin'ny fitatara eny rehetra eny any amin'ny fitenin'ny zareo fa rehefa miteny gasy dia vao boribory fotsiny hoe voninahitra ny zanak'Andriamanitra nefa dia tsy maintsy mandalo an'ireo etapy reo ny fahasapany hoe aiza zao inona reny mba zavatra hitako hoe inona ny zavatra mba tsapako hoe amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra dao izy ry tenin'Andriamanitra Korintianina 4:5-20. Korintianina 4:5-20. Tsisy diso zany ara Korintianina voalohany tsisy koa dia hoazavaiko fotsiny fa mety diso ny repertoirako misy tenin'Andriamanitra manao hoe fa isika dia mitondra ny hanitry Kristy ny resahana Korintianina ihany no manambarana izany fa ny verset ko diso fa isika dia mitondra ny hanitry Kristy inona ny tiany ambara amin'ilay hanitry Kristy mba hanazavako an'ilay hoe idirako amin'ny fotoana fohy fotsiny hanazavako ny voninahitra makany amin'ny voninahitra inona le hanitry Kristy tiany ambara isika no mitondra azy raha hanitra ny resahana ny hanitra misy karazany misy olona fanatikana ranomanitra dia vao mandalo ny olona anankiray dia fantany hoe anona ny déodorant ampiasainao satria maninona izy efa zatra miaina anatina hanitra ny tenin'Andriamanitra hoe fa isika dia mitondra ny hanitry Kristy ty misy raika Korintianina 4:5-20 soratra toko 5:20 ny voasoratra fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena so an'izay very inona ny plasy nipetrahany hanitry Kristy ve izy tsy Kristy fa ndeha hiresaka voninahitra satria ny hanitry Kristy voninahitra anankiray za hitanareo io dia nanana fanakaviana olona ambony anankiray tamin'ny androny efa maty izy ty olona ambony tia bosiny zay nanana azy sy zahay ny olona ambony fa izy niditra boroan'ny olona anankiray dia rehefa niditra tao satria ny rahan'ny olona ambony io nidirako tao sy menatra any nandondona ny olona rehetra lahatra zasy nampilaharina tonga dia mandehana fa rehefa manontany dia anarako ny entina hoe ny rahany anina ndana fotsiny tonga teo any lahatra nareo nga ho ato zaho asy milahatra araky ny voalaza fa tonga dia mandondona dia ozy ny olona fa izy iny za ihany iny rehefa tonga teo mivaravarana vao nisokatra ny rahany anina eny tompo hay karakarao izy iny tonga dia resy karakarao izy otry za ihany ty rehefa nipetraka teo amin'ny sezany ranga io manirakolona tena sisy anina mihitsy izy fa alaivo le anina malakilaky fa miandry ty olona ty nefa za olona kely eo alohany fa inona mahatonga mahita fity eo aminy sy za no hitany fa izy le manamboninahitra naniraka ka dia zahavy ny mahazo seza misy rivotry dia ozy zako mba nizesta teo amin'le seza mba koa misy olona maninona be da be milahatra fa za ve le manamboninahitra le doksa tenenin'ny hebreo io
tenen'ny zareo any ivelany io dia olona anankiray miaina mena maimaim-pona fahombiazana sy avy aminy fa avy amin'ilay tompo iny. Misy olona maro eto noho ny fananana an' Jesosy dia mitondra ny anitra Kristy izy, ka naiza naiza toerana andehanany dia sy izy no hita fa i Kristy tompo iny. Sy tokony hitetana ho an'i Kristy ve? Nanomboka azoko le anaran'le manamboninahitra dia nisy zavatra nataoko ny ray andro sy niran'le manamboninahitra fa mba isan'ny olona teo dia nibisibisika tamin'le olona za fianakavianana. Zany ve fantako ino izy? Anso izy Rasmina. Tonga dia anao voalohany ozy. Dia zako wow. Izy ny manam-pahefana, ny fahafantarako azy dia mitondra inona amiko? Fahombiazana amiko. Ianao manompo an'Andriamanitra io sy ianao angeno Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny fidy anao hitondra ny hanitra ny anao io. Ka naiza naiza toerana misy asika raha ny hanitra Kristy ny eo amintsika ampandresanao Andriamanitra. Zoro vavolombelona foy afa ohatra nefa nyteneniko tety any izy ity ndray andro nisy vehivavy anankiray nianso anahy za aminy eo anaty vondrom-bavaka. Dia nianso i vehivavy sy fantatry. Allô, pastera, ahoana? Hoe tombavaka fa itombaravarana le orinasa ampidirako dossier io. Orana bavy aza ny finoanao dia sy mba tany alolo venao no mba nangataka za io anatina vondrom-bavaka. Teny kely fosiny pastera ny ilaiko dia raha vao miteny anao androany izany tsy anaiky. Lehibe loatra ny finoanao. Ranabavy efa nasa ihany ianao amin'ny anaran'i Jesosy andray anao ny olona zasy nafantatra n'le zavatra ho atao. Niditra tapitra ny vondrom-bavaka io fa nianso ndray sao dia mba olona anadaly ty. Allô, tena izy ry vavolombelona sao dia sao. Tatarao aloha Ranabavy dia mitantara. Za hitanao io pastera BPC ny diplôma farany mba takatro. Efa risika fotsiny nidirako tato satria hampianatra neny diaty pastery. Io ny hitako teo hoe mandray olona hampianatra dia napetrany eo daholo ny karazana klasy hatramin'ny kresy dia mba finoana ny nandehanako hoe efa sy nandray aranga nytery amin'le 8 gauche 12 gauche saiko gauche izy dia 10 fa leo ahiditra amin'ity apetrako ato ny dossier-ko efa nametraka ihany aleo ambasako ametraka amin'ity. Dia izao izy ny zava-misy tonga teo aloha izy dia ohatrany avinavina be izy nasetry ny vita vavaka iny. Efa mba nataoko daholo ny fianarana amin'ilay fidirana amin'ny bureaun'olona salama tompo mbola sy mipetraka zay mibaiko azy. Dia sy nipetraka fa nizoro teo ohatrany miavinavina be mbola miresaka amin'ny olon-kafo za na salama mbola sy voavaly. Efa nivavaka tompo, ianao ny mialoha lalana amin'ity ranga miavinavina, ianao ny mialoha lalana. Fa rehefa nanomboka ny zery hafa ny rono izy niova. Ahoana ny ianao? Azafady mazaho toerana nanomboka ny potrany. Dia nanomboka nanam-pinoana ozy hoe io fa niova. Io fa nanomboka ny kasika amin'ny fanahy niova. Fa ny tena mipetra iany tompoko dia nipetraka. Ahoana ny ianao? Hanatitra dossier amin'le ao ambadika ao. Hanatitra dossier tompoko niresina ny dossier. Zay ozy nanolovan'ny masony le diplôma. Fa ny farany natahorako tao izy dia izy amako hoe B. Fa izao ozy ny nambarany. Tsy haiko nisy fa besaka ny olona nanatitra dossier teo. Fianao zao ny maharesy lahatra. Ny olona maheno vaovao tsara ozy mibitaka faly fa ny anana maheno vaovao tsara ny raraka ny
manaraka ny ranomasina sy androko ny voana ny varavaran'io iensonanao dia io miantsonao io dia ozy zako ahoana tsara io Andriamanitra ivavatsika io te iseho amin'ny endrika hoe raha mahita fity aminy ianao dia sisy masakana anao sokatra ho anao ny varavarana rehetra sokatra ho anao ny fitahina sokatra ho anao ny fahombiazana na dia fon'olona mihidy aza dia maninona ho anao misokatra ho anao voninahitra makany amin'inona voninahitra misy an'ilay kaboty ao teny Hebreo donc izy hery tenin'Andriamanitra sao dia ho diso ty tenin'Andriamanitra ty Samuela voalohany toko 4:1-2 sy ny 2:20 Samuela voalohany toko 4:1-2 sy diso ka vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia nataony hoe ikaboda ezana ny teny gasy nataony hoe iza hony iza ikabody dia nataony hoe ikaboda ny anaran'ny zaza fa hoy izy afaka ny voninahitra Israely satria efa lasa kibabo ny fiaran'Andriamanitra sady efa maty koa ny rafozany sy ny vadiny toyiny ary hoy izy afaka tamin'ny Israely ny voninahitra fa lasa kibabo ny fiaran'Andriamanitra vakio any an-trano kabody eo amin'ny teny Hebreo hamerina voninahitra ny zanak'Israely satria afaka tamin'ny inona ny afaka voninahitra hoy olona rasy ny elana voninahitra Andriamanitra na ory ny Israely na lahelo ny Israely satria naninona niala ny voninahitra Andriamanitra dia rehefa teraka izy dia inona ny nataony aleo atao anaran'ny zaza misy dia novan'ny malagasy hoe kaboda saiko moa dikan'ilay kaboda kabuta dirany engany ny voninahitra Andriamanitra sy hiala aminao halleluja engany ny voninahitra Andriamanitra iseho aminao foana ny olona misy ny voninahitra Andriamanitra efa nazavaiko teo sokatra ny lalana ny olona misy ny voninahitra Andriamanitra mandeha ho azy ny atao ny olona misy ny voninahitra Andriamanitra mahita fity ny olona misy ny voninahitra Andriamanitra mora tady an'izay tadiavina fa ahoana ny mahatonga an'io voninahitra Andriamanitra io tsy eo amin'ny olona dia mba hakasomina zavatra anankiray nisy fisokafana fahatakarana tompoko dia mahatonga ny voninahitra Andriamanitra sy iseho inona hoe mila mahatakatra isika finao io ny sy tonga ho azy amin'izao fanimpony izao amen sy tonga ho azy amin'ity fanimpony ity zasy ianao fa tena programan'Andriamanitra misy ny atongavanao amin'izao fanimpony izao amen indraindray isika sy mahafantatra ampitovy isika amin'ny zava-misy amin'ny fiainasika Andriamanitra raha mandalo olansika dia lasa misy tahotra efa nazavaiko teto ty fa mbola overiko azavaina ndray andro aza rehefa nanao an'ilay mission nataonay zay dia ny fanina n'ilay olona teo niara-nanao mission tamiko manompo Andriamanikafo dia izy mizesta be amin'ilay Andriamanitra topoiny dia nanomboka ny teniteny izy hoe ny Andriamanitra ny topoiko efa niteny fa izao ny nambarany dia ozy izako tsy mino an'izany satria zako manana ninako ny Andriamanitra topoiko rehefa hitany fantatry ny maro mivingivina asy manaiky an'ilay niteneniny dia izao ny nambarany io anankiray io andao hiaraka amiko rasiminy ho any amin'ilay topoiko fa ho hitanao izy miteny dia ozy zako kosa tongany satria za sy mino azy fa sy nanaiky satria amin'ny farany izy sy maintsy mandeha zay olona tratra andao anao pilo fasy dia za koa moa manana amin'ity kokoko ty any andao anao pilo fasy rehefa natao mipilo fasy zany tratra ho any amin'ilay topoiny any heriko dia mba niteniteny ohatry ny valalana amin'ny sambikinao tsao regny tsipaka
Tsy miteny ho an'ny Andriamanitra eo amin'ny loko fa sahina. Fa rehefa voateniko ny teneniko dia nisy tahotra tato anatiko. Jesosy eo raha sy momba ianao dia hoay aketo ah. Efa tao fimezana satria nandresy ah, fa nitahotrako tamin'izany. Satria tsy maintsy andeha, efa vitany. Raha sy andeha dia ohatra ny teny hoe ary mody manao orory fotsiny. Fa eo andalana andeha makany amin'ny dobodoboka amin'ny foko Andriamanitra. Raha sy momba ianao androany eo ah, olombelonako fa isaorako ny tompo. Sy manary Andriamanitra, sy mandao Andriamanitra. Rehefa tonga tao amin'ilay olona zay dia zany iray no noroany andany ianao fa tsy mety ianao, mivoay ianao. Dia hoy zako, za razako efa te hivoaka ve ny avoaka? Za, ianao no mivoaka. Za ve, ianao no mivoaka. Ay, sady lasa. Fa niala teo sy nanan-kambara le tao. Hanehoan'Andriamanitra fa momba izy. Raha sy misokatra ny maso ny fahatakarasika an'ilay Andriamanitra tompo itsika dia ho reraka amin'ny ady ihany isika, reraka amin'ny olana ihany isika. Fantaro ny Andriamanitra ao, mavozy anao io, mampandresy anao io, miadinao io. Alleluia. Donc isika izery tantara anankiray maraka toko 7 andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Maraka toko 7 zay sy manaraka dia vereny andalana. Maraka toko 7 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nentina tany amin'izy, tany aminy, ka nangataka taminy ireo, iza le ireo olona mitondra le inona ny aretin'le lehilahy marenina sady oka aloha inona zany raiky dela aloha. Oh, moana avy ny raiky dela zay mibadabada mandany crédit. Eny efa zay ka nangataka tamin'ireo mba hametrany tanana. Ary nitondra ny raha lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka iza le noentina niala teo amin'ny vahoaka dia lehilahy izy le marenina sady noentina niala teo amin'ny vahoaka. Dia nangarina ny sofiny tamin'ny rasa tanany dia nandroraka nanendry ny lelany. Ary ny andrandra ny lanitra izy ka niseto nanao tamin'ny hoe hoany ina efata zany hoe iverany kely ny andininy 7:30. Ary nitondra raha lehilahy ny tanila teo amin'ny vahoaka Jesosy dia naninona ahoana zany mangarina lela zany? Sy hoe avy nanasa tanana Jesosy dia nangarina ny lelan-draha lehilahy, nangarina ny sofin-draha lehilahy. Raha ataoko kisarisary sy ny fankafantatra hoe tavitaiza Jesosy na avitaiza le olona. Tsisy nanontany Jesosy ty moa avitaiza aloha. Inona ny nitondrana ny raha lehilahy teo amin'ny Jesosy? Atao inona? Angaroina ny sofiny? Ositraniny. Fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy raha lehilahy dia iny Jesosy avy any anina tsara lesany. Dia ozy le olona izy Jesosy izy indray Jesosy asotra an'le zambatary fa izy indray tompoko hoy Jesosy dia nataony inona? Noentiny niala teo amin'ny olona dia nataony ahoana?
Inona ny alainy ao? Ary misy mahay. Havakio sa dia samy mamoriny e. Ary nitondra lehilahy Tanila teo amin'ny vahoaka izy. Dia nangarina ny sofiny tamin'ny rasa-tanany. Dia naninony? Pria! Dia naninony? Afaka ianao zay. Tena ny kely eo akaikinao sy izay tianao io. Iza sara manao an'io? Odio. Tianao Andriamanitra. Fa naninona loatra ty lehilahy ty ry olona. Raha ianao no entina teo dia zany nataon'i Jesosy. Fakatiana resy Jesosy sy fakati. Re sarjikoriko aloha. Ty Jesosy vavako. Andiny faefatra telopolo. Dia nendrandranlanitra izy naninona izy? Izy nendrandranlanitra. Dia rehefa nendrandranlanitra izy dia naninona? Hoana zany misento? Olona maninona no misento? Na alahelo Jesosy. Nendrandranlanitra dia nisento. Dia naninona? Dia nisento ka nanao tamin'ny hoe, tamin'izy. Eo sika zao. Eo misy na tonga ny fideny io. Nendrandranlanitra Jesosy dia nisento ka nanao tamin'ny hoe. Fata zany hoe. Maladi. Inona dika maladia? Mandrenesa fa inona ny problème ndra lehilahy? Zany hoe raha ity baiboly malagasy ity no izanonany. Dia izao ny sary misy. Kotsik. Le lehilahy miaritra fotsiny. Voana nomboka ny sokatra fa pria ihany kosa. Dia rehefa avy eo izy ny sento. Taovy kotleta rangaly loka hariva. Rehefa avy nisento Jesosy dia niteny hoe fata. Dia izao no nambarany hoe maladia. Afaka malady ve ny lela? Dikan'izany mety nandrera lehilahy fa ny lela ny naniny. Fandao vadika teny Fransay. Raha mety dia Louis II. Marque 7, 32 à 35. Allo ibadabada amin'ity sika fa hain'i Jesosy mampalady ny lelantsika. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler mazava be zany fa sarotra naninona izy. Voa sarotra. Et on lui supplia de déposer la main sur lui. Et toi, averany kely izy teo hoe. Poser la main sur lui. Napetrany ohatry ny mahazatra ihany. Ny tanany. Dia lasa ndraitsika. Et lui prit à part loin de la foule. Azafady kely nitsôtiako. Et lui prit à part de lanina. Noety lavitra ny ala amin'ny vahoaka. Lui mit les doigts amin'izay le tamin'ny teny gasy teo ohatry ny inona izy teo. Fa eto izy les doigts dia ahoana indray zany? Tapina tanteraka. Satria inona ny teo? Rasa-tanana anankiroa ny an'i Jesosy eto natao inona dahoalitra. Sofiny anankiroa ny rainy coincé tao. Dia naninona? Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Tsy niovandray izy sary zany. Tsy nandalo gara fa tonga dia taiza.
nahazo aloha le rangaty fa eto am'izay sika no am'izay nge izery samy any amin'ny tableau ny maso puis il leva les yeux au ciel naninona izy jeriny lanitra soupira inona le soupira aiza masony amin'io satria eto de mazava be nijeriny lanitra izy de niseto de niteny hoe ahoana efata c'est-à-dire hoe ahoana ndray izy nresahany raha ity teny français ty ry olona aiza masony amin'io angaiza efa niondrika mijery ny lanitra eo ambony lohany raha lehilahy izy de hitany fa nirindrina ny lanitra raha lehilahy tsisy lanitra misokatra eo amin'io lehilahy io zay nahatonga an'le hoe naninona izy ny aretina nisy taminy de vokatsy ny lanitra sy misokatra de Jesosy am'izay nioraka nanao hoe efata aiza ny teneniny sokafy ianao zay indray nidikany amin'ny teny français ato lanitra ny sokafany io ny olona hatram'izay mitondra ny raha lehilahy eny amin'ny manampahaizana momba ny sofiny sikiriny dokotera asy amin'ny asa zay rano sofina ka sofina ao ntsarany boka ny amponga sofina ihany mila ho vaky fa ny fiasesena hoentina ndray ihany am'le efa mihinana karazana zavatra be da be mba haninona ny feo mangana ihany ny aty vava fa ny feo tsy niova fa Jesosy nahita tena ny fahalalany ty rangaty ny olana mikatona ny lanitra ty lehilahy ty fa nytoyny amin'ny teny gasy andininy fafiry izy teo fa efatra amin'ny telopolo fa dimy amin'ny telopolo azafady de nalady ny sofiny vovany fatorany lelany ka tena ninona izy rehefa misokatra ny lanitry ny olona anankiray va ny olana amen nisy fahalalana ry olona nisy fahatakarana ry olona de mitondra olana eo amin'ny fiainasika manompo Andriamanitra velona ianao io manompo Andriamanitra miasa ianao io manompo Andriamanitra manana vahaolana ianao io manompo Andriamanitra afaka hamozo ny fiainanao ianao io aoka sy orosarona ny fisainao fa isika manompo an'Andriamanitra io sy tonga iangony fa tonga hanompo azy ndrisika tonga am-piangonana andeha ho aizy nareo iangony any amin'ny fokotany koa misy any misy fivorivoriana ka satria le miangona ane mivory aoka sy tonga eto iangony fa tonga eto hanompo an'Andriamanitra amen aoka sy tonga eto ifampiresaka hitady ny ramatoa Jacqueline misy an'izany sy nahita Jacqueline tamin'ny heriny na asa naninona izy ny sy tonga dodiny ery anao tonga am-piangonana de fa iza nitadiavinao Jacqueline na Nepala fa tokony hitady an'izy loloha nokatra farany sy ny amatarana azy mako amin'le vavaka ivavaka sika de fa misy manindrona misy ivavaka ndray veranga tokony ira fiderana ihany le mivavavavaka ty ny any tsy voako am'le izy ao anaty vavaka ny firesahana amin'Andriamanitra tena ny kely ny akaikinao mazotoa mivavaka hoe amen sokafy ny fahatakaranao an'Andriamanitra dineo ny fiainanao so misy lanitra mikatona ianao io ny olona miainao ambany lanitra mikatona tsy mahita ny tanan'Andriamanitra miasa
Isaorana ny tompo fa Jesosy tena mpanokatra lanitr'olona. Tantaraiko zavatra kely aloha. I Jesosy tiany Andriamanitra. Fa rehefa natao batisa Jesosy voniditra tao anaty rano. Dia izao voalaza amin'ny Baiboly. Ny sokatra ny lanitra. Sa marina zany. Dia inona ny zavatra hita taoriana ny fisokafan'ny lanitra teo amin'ny Jesosy. Dia ataoko tantara indray amin'izay mora tadidy. Sy fantako aho fa inona moa ny fagagana voalohany nataon'i Jesosy voalaza amin'ny Baiboly. Bravo ny sekoly Alahady. Mifona amin'ilay olon-dehibe. Nanovan'ny rano hodovay tao kana. Sekoly Alahady kosa rangan'ny tsy mahay an'izany. Fa za mahita i Maria mako sahabe loatra tamin'iny. Nanana olana ny teo an-tanàna laniny ny divay. Dia efa manomboka makesy sy makerony mpikarakara dia nidofotra teo amin'ny Maria renin'i Jesosy. Maria, inona ny lany teneny tsara. 20. 10 plus 10. Satria mba menatra ihany itenen'ny Fotoam-bavaka dia mitady mot de passe. 10 plus 10 Maria, inao kosa mihitsy. 20. Dia hoy Maria teneny mazava fa mandreraka be. Divay. Hitany havan'ny Fotoam-bavaka. Dia hoy Maria, zao dia zao. Manantona izy. Misy volan'ny Maria ngany amin'ny Jesosy. Sa i Jesosy le mpitoto voaloboka. Efa misy zavatra hitan'ny Maria ao. Efa marimarika zavatra io Maria io dia zao nanaovako azy. Angamba hoy ao tamin'ny Jesosy mbola kely miara-monina amin'ny Maria ao an-tranony ao. Dia ndray andro ny Maria nahano sakafo. Josefa moa tendan-kanina zay rehefa 12 dia miaraka amin'ny débardé rehefa somary valabalaka. Aninona izy iny? Hina-kanina toandro ko vita ny rafitra. Efa fantatry Maria fa 12 Josefa mody. Amin'ny 12 lasaka 5 mbola sy voaendy le kotleta. Andriamanitra, tena ho tonga dadanareo. Ho tonga dadanareo. Sisy menaka Jesosy. Jesosy nividianana menaka any ambanivohitra. Mbola misy 5 kilometra. Jesosy io, avy laisy là. Jesosy mo sara fanao, Jesosy mo zanaky mamo. Tana fitany menaka vetivety. Pediny dadanareo sikaro. Mbola sy mendy ny koty. Ny afo aloha efa mirehitra fa menaka sisy ry Jesosy. Dia hoy Jesosy, andray kosa ry mamo. Manino mama zora ny teny aloha. Za kosa very mama amin'ny 12 lasaka voiran'ny mama. Za koa ngery mama nony. Lavitra be ny fiasenana ry mama. Tsy tonga any Jesosy, bediny datsika roa. Io ny tavoahangy menaka lasy anao. Dia hoy Jesosy, mamo, ao amin'ny garde manger ao misy tavoahangy zay. Sokafo fotsiny ao. Dia misy menaka ao. Iza nametraka menaka tao. Tonga ndray anao Iza nametraka menaka tao. Ndanarangavo dia fa za mianiany Jesosy. Mama kosa mino amisy. Aory mama zay revo ao Dia hozy mamany, ty rangara sy tena. Ianao androany mahazo amiko raha sisy ao. Misy menaka 2 litra. Jesosy, menaka taizy. Dia hoy Maria, hafahafa misy ty zazy. Ndray andro ray mbola mahandro ihany fa eo mora tratrako. Efa kitay ray sisany nasorony Maria teo. Jesosy io tena sy mamasaka sakafo anak'io kitay ray io. Ndana mba mitaditady hazo eny amin'ny sisisiny eny anaka. Mba andrahoiny mama n'ity sakafo ty fa tsy ho masaka io vary io. Ndana anaka, ndana zanaky mama. Dia hoy Jesosy,
mama ho ary rehefa maniraka mitenena mialofa mama ange manapitapoka foana sasy mandany teny mama fa mama efa tena eo ampanaovana azy mama vao miteny mandrapahitako kitay very mama sy mohaka ihany very mama tanary mama ambadiky ny trano ao zay rehefa fa misy ao misy inona ry Jesosy misy kitay ao izy nakazy anaka mama andana fotsiny angaino naka kitay anaka zany mitatarany fa sy baiboly misy teody mihitsy mako ka rehefa tonga ny fahalaniny dovay tao anatin'ny lelanonany dia sarony mariny fiainany miaraka amin'ny Jesosy misy indray mandeha izy azy io nisy zavatra sy ampy dia maninona izy Jesosy efa ta nanina ny lanitra rehefa misokatra ny lanitra dia hitany olona rehetra ny fahasoavana isokatra ny lanitra ao ho hitany olona rehetra ny fahasoavana aminao sy ho voatakona zany io fahasoavana io ianao sy maintsy miaina amin'ny fahasoavana ambony fahasoavana amen hoy Maria tojoity manantona ny Jesosy ianareo ka ninona tenenin'ny Jesosy androany dia tao inona fotsiny sangany ny tanany te akato avy Andriamanitra fa iverina kely amin'le teo dia anohy ny tantara sy izay tianao io rehefa te ahita mivoninahitra Andriamanitra ianao ekeo fotsiny izay mpanaovy amen za tamin'ny fanatitra teo somary efa nasidiko kely ihany maro ny olona reraka amin'ny araboly ary maro ny raraka amin'nisy fahaizana mankatoan'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny zavatra sy eritreretiny sy mifanaraka amin'ny lohany dia manohatra le boribory kely ato raha nanohatra le marenina sy raikidela afaka trazavaka sisy fanafody ny fanodimaina izy efa tonga teo amin'ny Jesosy izy efa nanoloana azy Jesosy Jesosy aza moa efa nitazona ny sorony naninona nitondra azy ny tanila fa raha nanohatra izy tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra ekeo zay ampanaoviny tompo anao mety tsy mora ny lalana hitondran'ny tompo asika fa rehefa manaiky ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra rehefa manaiky ianao ahita ny tanan'Andriamanitra miasa aza zay eritreretinao ihany tianao ataon'ny tompo aminao no akatoavinao fa na dia ny sy eritreretinao aza ampanaoviny tompo anao dia akatoavy zany amen nampianatra ny tao anatin'ny fianakaviana nisy tamin'ny maly dia zao ny resaka ny resako izy amin'sika ho an'ny fandahatra hoe sika rehetra ny atao hoe mpiavana tsisy maheno zany hoe za atao ianona natao vadiko dia ianona natao zanakay raha sy zany za sy teraka misy maheno zany ve ny akamaroan'ny olona azy rehefa ao anatin'ny tokantrano misy azy dia mandalo kely le hoe naninona ary diso lalana aranga fa maninona sa les je t'aime ve be degré loatra les je t'aime ve mafy loatra ny doziny dia nanaiky satria eny an-dalana eny amin'ny voamaso roa sarainy ianao mila efatay ianao mandalo eny anoloanao ny zavatra maro dia manomboka mitondra inona fisainana indray mandalo ho ady seritreretina ao amin'ilay tokantranona orina dia manomboka tonga le teny manao hoe nanenenako ty marina
fa ny tompony nandahatra an'io. Izy nandahatra an'io. Ary ao ambadiky an'io fahombiazana. Ao ambadiky an'io fitahina. Ao ambadiky an'io fiadanana. Fa sy maintsy miaraka amin'ny Jesosy isika. Ny azoko antoka misy fiovana eto. Fahasoavana makany amin'ny fahasoavana. Amen. Tosika hiditra amin'ilay fahasoavana, magnampy fahasoavana Mateo 7:20 ary. Aloha tonga dia ny Mateo 2:20 no vakiako fa lany fotoana amin'iny aho. Mateo 2:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 5. Mateo 2:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 5. Ary raha nanakaiky an'i Jerusalema izy ka tonga tao Betifanga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo, vahao izy ka hoento aty amiko. Ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy rahalahy ilan'ny tompo azy, ary dia avelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe: lazao amin'izio na zanakavavy, indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa hatreo ihany fa any an-trano vakio fa mahafinaritra be ny tantara. Miverena kely amin'ny 9:1. Ny 9:1 dia ny hoe: ary raha nanakaiky ny Jerusalema, hoaizy ty Jesosy ty amin'io, dia hoaiza dia ho an'ny Jerusalema. Tonga tao amin'ilay tanàna atao hoe, amin'ilay sy tanàna fa toerana atao hoe Betifanga. Aizy toerana io? Any tendrombohitra Oliva. Ho an'ny mpamaky Baiboly satria ny lesona tiako hosindrina amin'io, dia sy maintsy misy fiovana ny olona anankiray raha tena manaraka an Jesosy marina izy. Miala amin'ny faharatsiana makany amin'ny fahasarana. Amen. Engany ny fiainanao hiala amin'ny faharatsiana, dia hoaiza ho any amin'ny fahasarana. Jesosy niala tao Jeriko any amin'ny 9:20. Ngomba zarevana kely ny 9:20 amin'izay mazavazava kokoa. Ny 9:20 ny 20 azafady, ny 9:20. Mateo 20 any 9:20 dia izao ny zava-misy tany ny fiaingany. Ary niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an Jesosy. Teo amin'izay ilay tantara ao ambanin'io le hoe nisy an'ilay lehilahy zamba. Le Jeriko zany eto dia toerana misy olana be da be. Ao Jeriko no nahitana an'ilay zamba. Ao Jeriko le mitsidra. Ao Jeriko presque ao Jeriko avokoa ireo olana be da be ny tantarain'ny Baiboly rengy. Jesosy amin'izay nanomboka niala tao Jeriko. Ny olona manaraka an Jesosy nefa makaiza ihany manaraka azy ihany. Ianao zao manaraka an Jesosy, engany ianao ho afaka amin'ny Jeriko anao, ho afaka amin'ny ady mangotraka io anao, ho afaka amin'ny olana io anao, ho afaka amin'ny aretina io anao. Esorina aminao amin'izay ny Jeriko nao. Amen. Fa rehefa niala tao Jeriko Jesosy dia andalo an'ilay tendrombohitra tao hoe Betifanga. Tao amin'ny Betifanga io no nisy an'ilay inona biriky mifatotra. Dia natao inona le biriky? Dira kely indray ny tantara n'ilay biriky. Io biriky mifatotra io sy biriky io ihany teo amin'ny tendrombohitra io. Misy biriky be da be ao. Fa ity biriky ray ity ihany no voalaza amin'ny Baiboly nanina teo mifatotra. Jesosy tsy mahazaka ny olona mifatotra zany. Tsy zaka an Jesosy mahita ny mifatotra. Indraindray isika rehefa ao anatina ady mangotraka dia ohatry ny hoe adinon'Andriamanitra zany. Tsy haiko aloha ianao fa za efa somary nisy fotoana natafateny an'izany. Za hitanareo mizoro inge maro koa ny adinatrehany, ary amin'ny adinatrehako ny andraisako leso. Ao anaty ady mangotraka mitodika gauche, zay teneninao dia zao ny valiny.
vao manomboka hitantara za io ranga mbola sy voatantara akory dia efa ny anazy nalefany iza koa ohatra ny anazy indray ny tantara iny dia nao hitantara indray ny lasa inona lasa piainy rehefa avy eo sy voatantara hatramin'ny ho tantaraina satria ny anazy ny tonga aloha mahafaka olana ve zany vao mahay ara zany olana ampina olana ny anazy indray ny voatantarako le briky a mifatotra fatoran'ny olona sy tafavoaka eo mihitsy tamina matorana ny teo sy raha hovonono zany fa ohatry ny fitiavana zany ny endriky ny famatorana azy satria atahorany sao maninona atahorany sao very dia natao ninona ao fatorany fa izy fatorana io a mety nisy bozaka kely ihany nanodidina an'io azy io tamin'ny voalohany dia naninona an'le bozaka manodidina eo izy mifatotra lany ny gauche dia maka izy droite lany ny droite dia maninona indray gauche ny afarany aza moa dia efa miraoka tany satria efa maninona le bozaka mangidy izy zany a ny voamaso sy mitapony mahita bozaka ery saingy le bozaka eny azo hoanina sasy azo satria maninona maro ny briko mifatotra eto a fa zay sasy androany tonga eto iva io le bozaka hitanao ery azonao hoanina rehefa avy eo fa dia misy raoka hatreto fa bozaka fitahiny zany a rehefa mifatotra ny olona anankiray dia mahita ihany ny masony fa sy afa manoatra amin'ny fiainana Jesosy mbola lavitra mbola sy natazana an'le briky dia efa naniraka mpianatra nandray aloha hiditra teolojia kely fotsiny inona moa le bety fanga ny hebreo sy manaonao foana zany rehefa manoratra anarana le bety fanga tena teny mazava mihitsy fa nadikany gasy amin'ny bety fanga moa le izy bety fage le izy ny tena marina le bety a hain'ny olona rehetreny zany pemi bety le sovaly hitanao eo dia anao miloka an'le sovaly fa ianao aiza ao anaty trano le trano misy anao a milalao an'le sovaly anga ahafahan'le sovaly mezakazaka fa enao anaty trano kely io a mandovoly io le sovaly io neny amin'ny tany malalaka fa enao ny ao anaty trano satria ny trano io ny atao hoe bety sy mampilalao pemi hafahany fa nataoko ohatra fotsiny le Betlehema tanàna n'Andriamanitra le bety fanga le bety trano le fazy oliva tanora aviavy tanora sy fantako fa zato eto Antananarivo voninana aviavy re olona fa vao nitsako mbola misy ranony fotsifotsy zay ainao izany nisy ninana lazainy olona fa mahatsara feo fa ny feoko efa somary ny garoroka dia nisy nitondry tony hoanina inona ao aty aviavy tsara io dia noentinentiny koa moa le kibo titirato dia naninona hoenina masony lenany me fa efa ena maso isa ny sakona azy raha sy teo anao narorako tiako satria enina ny siry hoeniko manganana hony fa mangidy ny heniko raha fa rehefa hoanina ela hony izy io dia maninona dia miamamamy ny fiainanao mangidy igny raha rehefa ela io neka ho mamy ihany le bety fanga fanasarana ny mangidy sy mamy tao anaty fatorana le briky dia hoy Jesosy dana miakatra ao dia tao inona izy vahao io briky io dia rehefa misy miteny ianareo androany hoe atao inona iny dia ny avaly azy efa tsotra misy inona
Sy hoe va auranga ny olona lepin miditra amin'ny roa eto androndra. Dia rehefa mivay io sitra ny izy manao vakansa dia laberany sotrony any. Raha izany ka sy vahany ianao valeo ihany ianao mibodiny io azy io. Misy miaino? Ny antony amahana ny olana antsika fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Sy hoe iverenanao amin'ny adalana efa niainanao. Misy olona ty aloha zavatra anankiray aloha mba hidritra fiainana kely fa alahady harivany. Misy olona rangany tsy manambola mety aminy. Tsy haiko aloha za rery ve mandinika an'izany. Rehefa sy manambola izy olona normal. Tsy mamy. Tena olona normal. Fa vao manana kely izy. Taizany ray nahita. Mahay manambola ve zany olona zany? Raha izany manana 1 million tonga dia vita. Sy ianao zany ka. Ianao mahay manambola. Satria fantatrao ny ataonao rehefa tonga aminao le fitahina. Amen. Dia lasa mampieritreritra hoe Andriamanitra fa maninona misy olona sy mahay manan-karena. Sasany sy manana havany daholo ny olona. Fiadanana. Fa vao manambola izy. Fiadanana nohony. Sika mila malemy fanahy foana. Indray Andriamanitra mandinika lalina amin'ny fiainan'olona ohatr'izany. Andramany testeny amin'ny arizato. Efa manomboka zakany ve? Efa mba mahay miaina miaraka amin'ny arizato ve izy? Omeny ronjato. Ahoana ny toetrany? Misy olona ny limité. Sy moatra ny ray alina amin'ny vola eo an-tanana. Joya. Fa vao moatra ny ray alina ny fiangonana ara-tsitany. Asina fahendrena koa indraindray. Nao mba hinana brochette ery amin'ny. Sy ny arena ny fanomposika an'Andriamanitra. Halleluja. Sy misy sarana rangamy mangidy sy mamy. Ok zay mangidy. Ndao mba hiditra mamy amin'izay. Novahana ny briky tao Betfanga. Nanomboka naninona ny fiainany? Sokatra amin'ny fiainany. Lesy naharaokahatra teo lasa naharaokahatra. Rehefa nivahana ny fatorany dia na le briky hafa zay nandalo fotsiny nijery azy teo. Misy briky ny maneso hoe mandalo eo aminy le briky dia manatsafa fa naninona ny seho mifatotra. Fa naninona ny seho amin'ny fatotra. Efa hita fa mifatotra ko maninona hoany. Anga izy mavahana eo. Se miala teo amin'izay. Fa hita fa misy inona ny tendany. Maneso ranga zany Ianao sy natao aneso fa natao amahafatorana. Aza maneso ny olona mifatotra fa ny anjaranao mivavao azy mba hivaha amin'ny fatorany. Raha ianao misy no mifatotra, raha misy maneso, aza kive fa mbola andalo eo Jesosy ary izy no amaha fatoranao. Rehefa niala teo eo amin'ny toerana io le nitenenina hoe sahany oliva. Inona ny ilana oliva? Regny no vadika menaka. Ny menaka no manome an'le diloilo fanosorana. Halleluja. Saiko aloha nareo zay niditra teto tamin'ny tapany fafiry le nisy fanosorana teo. Za esy nanatratra fa kalin sisa ny azoko. Nahazo fanosorana ny olona. Sy nisy filazana tato hoe misy fanosorana amin'ny firy izy teo. Amin'ny 12. Fa io dia manompo fotsiny ianao e. Sy fantatro ny ora andalovanao ny sahany oliva. Halleluja. Andriamanitra nositra anao ositry ny fandresena, ositry ny valim-bavaka, ositry ny fitahina,
Osy ny fahombiazana akatoavy Andriamanitra. Amen. Efa manao veloma ny famantaranandro koa. Jesosy ho any Jerusalema. Ao Jerusalema tateraka ny fanavotana. Amen. Ho tateraka ny fanavotana Andriamanitra anao. Tsy maintsy miova ny tantaram-piainasika. Amen. Ny voninahitra Andriamanitra dia sy omeny ny afo fa omeny ny olona manompo azy. Ary voninahitra makany amin'ny voninahitra. Ny voninahitra hitanao androany sy azan'Andriamanitra amin'io ianao. Fa mbola ho ampitomboana hatrany eny ny voninahitra ny olona manompo azy. Hosapanao eny ny fitombon'ny voninahitra eo amin'ny fiainanao. Tamin'ny voalohany mety fotsiny ny sapanao. Dia manomboka ny faly ianao. Fa ho avy ny andro ny rahon'ny voninahitra Andriamanitra mihitsy no hanenika anao. Dia izay rehetra alehanao dia hampahomby anao avokoa. Ahomby anao amin'ny tokantrano misy anao. Ahomby anao any amin'ny toeram-piasana misy anao. Ahomby anao amin'ny toeram-pivarotana misy anao. Ahomby anao amin'ny fiangonana anomponao. Ahomby anao amin'izay rehetra alehanao. Satria ny voninahitra Andriamanitra, voninahitra makany amin'ny voninahitra ho asaliny ny olona manompo azy. Feiny tompoy Andriamanitra. Amen. Tao anompo an'Andriamanitra amin'ny fosika rehetra. Aza atao fahazarana ny fanomponana Andriamanitra. Aza atao fombafomba ny fanomponana Andriamanitra. Fa tompoy amin'ny fonao rehetra Andriamanitra, izy no anandratra anao. Mino fa voarainao ny afatra. Dao isangana amin'ny toerana misy asika. Vavaka sika amin'izao fotoana izao. Vavaka atao sika dia ny hoe tompo tehirizo ao amin'ny fahasaranao aminao. Amen. Tawar sika vavaka tompoko. Raha eo misotranao izahay. Satria noho ny amin'ny fitiavanao dia nampianatra anay ianao androany. Voninahitra makany amin'ny voninahitra amin'ny fiainanay. Fandresena makany amin'ny fandresena ny fiainanay. Vahaolana makany amin'ny vahaolana ny fiainanay. Sy misy na dia ray tonga eto asapa faresena. Fa mandray fandresena avy aminao. Raha ianao no mampandresy dia andresy ny tsirairay avy. Mangataka famindrapo aminao Andriamanitra. Niza mbola miaina ny anatin'ny olana sy ny ady. Ampandresy azy ianao. Niza miaina anatin'ny aretina. Hitondra fanasitranana ho azy ianao. Satria ianao ilay Andriamanitra mampandresy no ampandresy. Hosorana aminy mangidy. Fa hiditra ao anatin'ny mamy izy. Satria izany ny fanehoana ny fahasarana sy ny voninahitra. Manomboka misaorana Andriamanitra. Isaora izay efa nataony. Isaora ihany koa izay mbola ho ataony. Manomboka misaorana Andriamanitra.